io sary narovana io ito zanako iry olona tarataray kely na volobe izy io miarabantsika tsirairay avy indray amin'ity androan'ity tsara ty androan'ity sava daholo ve tsika zavatra anankiray hitako ato amin'ny tambazotra dia ity hoe marobe ny olona manometsiny any ray aman-dreny ray aman-drenina rovana tao anatin'ny fijoroana vavolombelona zay nataon'izy mivady zay hitantsika atao amin'ny TVM tamin'ny alina dia tena misy mihitsy ny tena hoe maneho hevitra dia miteny hoe diso nareo mihitsy ny diso tsy ampy ny attention nomenareo anazy tena hoe diso nareo tena be dehibe zany eny fa na namako arany manana namana ami Facebook tena ozy aho hoe zay vao tena vitako ny tena toetra n'ity ranamany ity ozy aho tao anatin'ilay izy fantanina tiako mba hapetraka amintsika tsirairay avy ary dia ity raha ohatra hoe misy olona dona pahoriana ve raha misy olona tratrana fahoriana ianao ve sa rehefa mamangy an'le olona sa anao ve no miteny hoe nareo ny diso nareo ray aman-dreny mihitsy ny diso tiako lazaina eto zany dia ny hoe very ve le culture malagasy amin'ny hoe miaraha ory amin'izay ory satria kolotsaina malagasy dia manome lanja any olona tratrany fahoriana ary be dehibe ary ny olona ohabolana milaza hoe raha ohatra hoe tsy manan-kelofana ozy tsy tadidiko tsara le tena terme dia trano mifanakaiky dia hoe raha tsy manan-kelofana ny anankiray dia mampiatrano zany hoe tokony miara mizaka n'le fahoriana fa ny sasany tena hoe manampitrotraka ao anatin'ilay izy ary tena ozy aho hoe satria mahita post Facebook na olona maromaro aho dia ozy aho hoe zay vao tena hitako ny toetrana ami sasany namana sasany tao anatin'ilay izy dia za zany te hiteny amintsika n'ity zavatra ity hoe nataoko arany hoe ry zareo ny diso fomba ve zany hoe olona namoy zanaka na fohy zanaka dia latsaina fomba ve zany mila miverina mianatra fahalalam-pomba mihitsy antsika fomba ve ny mandatsa olona mamondrafo amiko hiteny an'ity fa nisy olona anankiray zay nanontany ato amin'ny Facebook ozy hoe za ozy tsy mahay mahandro paty gasy fa teneniko anareo fa ny commentaire ny olona tao anatin'ilay izy hoe satria zany le tanora anankiray tsy mahay mahandro paty dia mba atoroy astuce hoe tsy mahay nininina ohatran'izany zany ny commentaire ny gasy ao anatin'ilay izy vehivavy lehibe io ve dia paty avy tsy hay mahandro anazy fa teneniko anao misy olona manao poste ohatran'izany ihany zany hoe mety hoe tsy mahay mahandro paty izy fa any ivelany fa teneniko anao commentaire ny olona misy bienveillance hoe ampangotrahana aloha ny rano zay vao arotsaka le izy azonao ve le izy zany hoe za zany mbola mitazona foana n'le teniko hoe Madagascar n'a pas besoin d'un nouveau président. Madagascar a besoin d'un nouveau peuple. Ny problème amin'ny Madagascar ry zareo dia ny vahoaka. Tsika manko mieritreritra foana hoe ny mpitondra. Eno tsara fa ny vahoaka nge no mifidy an'ireo mpitondra ireo Zany hoe ny vahoaka mihitsy ny tsy mahay mifidy mpitondra. Averiko foana ihany le teny hoe Madagascar n'a pas besoin d'un nouveau président. Madagascar a besoin d'un nouveau peuple. Tsy haiko ianao raha mijery an'le émission hoe copie-coller azafady tsy manome tsiny any TV Plus fa imagineo ange hoe ao anatina copie-coller misy olona ifanina nanao copie-coller dia manao costume any tortue ninja izy dia izy io ny copie-coller any tortue ninja dia olona ohatran'izany zany kay no mifidy filoham-pirenena normal be nge raha ohatran'izao le firenena zay zany zavatra anankiray tiako tenenina amintsika hoe ty Madagasikara ty mila peuple vaovao ty ary mbola tazongo tsara koa le teniko matetika le hoe raha afindra ny Chine ny malagasy raha amin'izao toe-tsaina hitako zao alohany raha afindra any Chine ny malagasy rehetrarehetra
de rehefa afindra ny Chine ny malagasy rehetrarehetra de ny chinois indray no alefa eto Madagasikara de teneniko anao fa afaka 10 taona de ahantra be mihitsy ny Chine ary afaka 10 taona de anakarena be mihitsy ny Madagasikara satria ny olana eto amin'ity tanindrazantsika ity de ny vahoaka tsy mahay mifidy, ny vahoaka tsy mifidy, ny vahoaka zay tiako tazomina zany zay. Za zany tsy de tena manana commentaire be par rapport amin'le hoe iza ny diso fa ny zavatra hitako fotsiny zany ny ray aman-dreny aloha zany manana anjara toerana lehibe ao amin'ny fitaizana ny zanany. Fa aza dinoina koa fa ny fiarahamonina koa manana anjara toerana lehibe ao amin'ny fitaizana ny zaza. Manaraka an'izay ny télévision, ny média koa de manana anjara toerana lehibe amin'ny fitaizana ny zaza. Tena manana anjara toerana lehibe. Ary tsy adala akory any Chine hoe tsy mandeha ny Facebook, tsy adala akory ny any Chine hoe tsy mandeha ny Instagram, satria feheziny fanjakana hatramin'ny hoe tsy mahazo mijery an'ireto nareo aty. Za rehefa tonga any Chine de manao ny TikTok ny olona any Chine, satria ny TikTok ny olona any Chine tsy mitovy amin'ny TikTok tsika aty Madagasikara. Fa tena hitako hoe normal be ry zareo raha mandroso. Za rehefa tonga any Chine de mijery télévision rehefa mijery télévision de mahita hoe normal be ny aty raha mandroso satria manino ny télévision de miéduquer. Amin'izao fotoana izao nge mandefasa nge TV local le mandefasa ne télévision local le fa inona ny zavatra hitanao olona mampandidodosiny ao azafady raha misy ray aman-dreny ao fa olona zany ny mameno any ao ary manaraka an'izay culture ana vahiny ny mameno ny ao fa ianao raha mandeha any Chine zany ny fandaharana rehetra, ny programme rehetra, ny documentaire rehetra momba ny Chine daholy. Fa ny antsika eto tsisy filtre ny zavatra rehetra alefaina amin'ny média. De ozy amintsika hoe oui mitana anjarana toerana lehibe ny ray aman-dreny, ny fiarahamonina koa. Fa mitana anjara toerana lehibe koa ny média, ny réseaux sociaux. Satria ireo zavatra rehetrarehetra eo de mamafy zavatra amintsika tsirairay avy ary manafy zavatra amin'ny zanantsika. De za koa teboka manaraka ny tiako resahana koa amin'izao fotoan'izao de ny hoe reny olona manome tsiny any dadany narovany reny, azafady aloha ny narovana moa ny anaran'izy teo. Reny olona manome tsiny any dadany narovany reny ve olona efa avy niteraka hoe tsy mahay mitaiza. Misy ary moa zany maheno an'le phrase fotsiny tao anatin'le izy hoe alina be ry zareo ny nody. Izy nge tsy niteny hoe alina be ny nody isan'andro fa tamin'ny indray mitoraka iny de tsika zany tia mi-interpréter tonga de hoe normal be le zaza nahamono tena fa amin'ny 12 alina izy vao tonga. Fa raha mihaino tsara ianao an'le vidéo iny de niteny soma tsara izy tao anatin'le izy hoe ny rafozany no niandry an'ireo zaza ireo. Zany hoe ray aman-dreny tsy adalo ireo ka hoe napetrany fotsiny tao an-trano ny zanany, fa nisy rafozana ane tao nisy mpanampy ane tao za eto tsy mahafantatra ny fiainany zareo za koa eto tsy hoe akory ny hoe avany zareo na namandry zareo akory za olona tsy fantatra ry zareo akory ary za vao omaly vao nafantatra an'izany hoe ve pihiry iny ray mpianakaviany iny. Fa za zany gaga par rapport amin'le fitsaram-bahoaka atao amin'ny réseaux sociaux. Tena ozy hoe gaga zany ao anatin'le izy de ozy hoe amin'ny mampanabe anahy de za tsy maintsy miteny kosa par rapport amin'izany. Misoratena ho mpanabe satria manana live ohatra n'izao 27 millions de personnes mijery ny live-ko de ozy hoe mpanabe zany. De ozy atao anatin'le izy hoe mbola tsy niteraka angamba ndreny olona manome tsiny ny afy reny na hoe efa niteraka ve izy de tena ray aman-dreny tena farak'izay parfait ve izy. Ray aman-dreny tena hoe tsisy tominika fa tena hoe ohatry ny anjely de manome tsiny fitaizan'olo-kafa ohatran'izany. Azafady fa ozy hoe za zao ray aman-dreny tsy hoe ray aman-dreny atao amin'ny Facebook fa ray aman-dreny tena ray aman-dreny ray mpianakaviana. Tsoriko aminao fa za tena manokana fotoana be mihitsy hitaizako ny zanako.
tena manokana fotoana, tena manao tous les moyens iarahako amin'ny vady aman-janako. Manana moyen hitondrana zareo any amin'ny toerana izay tsy afaka nitondrana anahy tamin'ny mbola kely. Manana moyen anaovana an'izany fa tsoroko aminao fa mbola matsapa tena hoe mbola tsy tanteraka. De fantaniana tiako apetraka, ianao ve matsapa tena be raha ianao zany le manome tsiny ray aman-dren'olon-kafa? Ianao ve zany tanteraka? Ny zanakao ve zany efa lasa filoham-pirenena daholo le zanakao rehetrarehetra eo? Efa lasa chef d'état daholo, efa lasa any amin'ny ambony indrindra daholo. Noho izany raha ohatra hoe mbola tsy tanteraka ianao, raha frustré ary ianao amin'ny fiainana any ambadika any, aza manome tsiny fitaizan'olon-kafa zany. Ny ray aman-dreny tompoko tsisy maniry zany hoe amin'ny 1/2 sasany vao mody ao an-trano. Sa ve nareo ray aman-dreny reo misy an'izany hoe mahafinaritra be nga le mody amin'ny 1/2 sasany? Fa mifanirian'ny ray aman-dreny rehetrarehetra tompoko dia hiaraka amin'ny zanany, hitaizany zanany, hiaraka atoritory amin'ny zanany, ilalao hiaraka amin'ny zanany. Ary zany mbola mijanona ho faniriako hoe miaraka amin'ny zanaka, tsisy ray aman-dreny zany maniry hoe hivoaboaky ny trano sy miaraka amin'ny zanany, fa tsy azo anoharana le izy matoa tonga amin'izay tepoko izay. Za manokana zao misy fotoana tsy eto Madagasikara elaela, nga moa za afaka manoatra ao anatin'le izy. Fa inona zany no atao? Tsy asa. Tsy asa ve zany? Ny ray aman-dreny rehetra dia manao maximum, manao an'izay hitany fa mety ho any zanany amin'ny fitiavana. Tiako lazaina amintsika zany dia ity raha mbola tsy nitaiza ianao sy tsy nanan-janaka, tsy manana droit ianao anakianana fitaizan'olon-kafa. Tsy manana droit ianao. Miteraha mba hita miteraha mba hita. Io nge afaka atao teorika be hoe rehefa mitaiza de mety, afaka atao teorika io rehefa mbola tsy manana, ohatran'ireny hoe célibataire reny koa le hoe teorika be hoe ohatran'izao ny atao hoe manambady. Célibataire ianao de fa rehefa miditra ao ianao hitanao amin'izay hoe ohatry ny ahoana zany. Ataoko angambany ampanetretena ny ilazako an'ity ataoko angambany fa efa mba any amina olona mba efa ataoko hoe manana maximum de temps ho an'ny zanako, fa veriko foana ihany mbola matsiaro tsy tanteraka ary mbola misy zavatra azo kianina be mihitsy momba anahy sy ny fitaizako ny zanako. Mbola misy zavatra mila hatsaraina be dia be. Fa efa manao ny tous les moyens zareo ny ray aman-dreny dia teboka farany tiako zaraiko ihany koa dia ity satria maro amin'ny olona ny teny hoe tsy maintsy atao arakao daholo ny zavatra ataon'ny zanakao, fanontaniana mipetraka. Ianao zao tsy haiko hoe ianao hoe firy taona manan-janaka ianao ve tena amin'izao fotoana zao, ianao zao ve tena mahafantatra ny artista rehetra ary malaza amin'izao fotoana izao? Ianao ve fa mahafantatra tsara hoe iza daholo ny artista malaza? Ho arakao daholo ve ny ahitan'izany? Misy zao ny zaza génération teraka tamin'ny 95, 90, 80 amin'ny fomba hoana kay ny arahany ray aman-dreny an'izany rehetrarehetra zany, miezaka ny ray aman-dreny fa tsy aharaka mihitsiny. Donc raha miteny ianao hoe manga, mety tsy aharaka an'izany izy. Miezaka fa tsy maharaka, tsy haraka nge le izy. Za zao tsoroko aminao fa za koa nge tsy maharaka. Ohatra hoe reo artiste reo zao be dia be ny henoko any amin'ny radio eny antsefatsefany tsy fantatro kory hoe artiste ary zareo, fa ny génération ako no harako. Raha Henri Ratsimbazafy ny resahanao amina, harako tsara mihitsy ny Henri Ratsimbazafy. Fa vao ohatra hoe miteny ianao hoe César, tsy fantatro akory hoe izy zany zoko zany, ohatry ny ahoana tsara ny tarehany teo, tsy harako le izy. Donc ny ray aman-dreny zany miezaka fa tsy voatery foana hoe aharaka ny zavatra rehetrarehetra. Fa nandezanina tsy zany ary nefa ny afatro atsika dia hoe mbola mila ampitomboana zany niezaka ho atsika ray aman-dreny, mitodika amin'ny ray aman-dreny rehetrarehetra zao mbola mila ampitomboana zany niezaka par rapport amin'ny hoe inona ny dessin animé jeren'le zaza. Raha manana telefone izy dia mba mi-installer vandreny application afaka hoe anarahana maso ireny hoe inona ny jeren'le zaza ao amin'ny telefonao, satria ny zaza koa nge rehefa mba lehibebe tsy mety raha tsy amena telefone, satria raha taraiky ary izy hariva be
de iza ny antsonao ohatra ny hoe ariva avy mianatra ve izy tsika zany tsy afaka mametra tsony amin'izao fotoan'izao an'le hoe tsy tokony amena telefona ny zaza 15 taona izy 19 taona izy zany de taraiky ariva de aiza ny antsona anazy inona ny antsony anao ray aman-dreny le zany tsy possible le hoe tsy manome telefona tsy possible koa le hoe tsy mena accès internet izy tsy possible zany fa kosany a fanaraha-maso de zao misy andraikitra mifanjakana koa ty zavatra ty averiko foana ihany fa any Chine misy zavatra interdit be deaibe ohatra fotsiny hoe Facebook zao tsy mandeha any Chine ny TikTok tsika européen sy ny avy amina pays hafa tsy mandeha any Chine fa hafa mihitsy ny TikTok ny olona any Chine zany hoe fanjakana de mifiltre ny zavatra tokony ho hitan'ny ankizy tokony ho hitan'ny lehibe ihany koa de misy andraikitra mifanjakana koa ty zavatra ty de farany tena farany za kristianina ary nataoko hoe mianatra mahomby tena ny ezahako foana tsy nresahako ny maha kristianina ana raha mijery zao nareo amin'ny page ao de mety hoe tena ataoko hoe 5% ngambany any contenu ako ny tenenako hoe kristianina fa ito de milaza an'ty hoe misy karazana produit miantso fanahy ratsy misy karazana produit tena fanaovana fisikidina tsy tena hoe ody gasy fa tena fanaovana fiantsona fanaovana rituel satanique eto amin'ty firenena ty misircule eto zany hitanao satana rehefa antsona de tonga izy satana rehefa anaovana rituel de tonga izy io zany tsy resaka blague ny zavatra ara-panahy io ary za efa nahita olona nanao an'le hoe esprit étula reny nafantatra zany hoe esprit étula reny ve nareo hoe midy amina toerana maizimaizina de le asina stylo eo ampovoany de avy eo mifampitatana daholo de avy eo manao hoe esprit étula fa satana rehefa atsona de tonga izy no zany aza manao sangisangy zavatra ara-panahy zany ianao mety mandray an'ilay izy hoe kilalao ty fa miara-panahy tsisy kilalao zany io na ataoko rany hoe ianao manao kilalao ohatra ny miantso ny anaran'Andriamanitra tonga nge ny fanahy masina tonga Andriamanitra de ohatran'izany koa ny fanahy ratsy tsisy hoe kilalao zany hoe fanahy ratsy zany tsy mahalala an'izany hoe kilalao na tsy kilalao na kilalao hoe zange mianiany tsisy an'izany ny fanahy ratsy no zany misy karazana produire zareo fisikidina raisiko tena tonga de tsoroko le resaka le cahier le iny ty le ohatran'ny bloc note misy soratra hoe diff note iny za nijery an'iny film iny le film hoe diff note iny imbe debe anjery an'iny film iny tena imbe debe anjery an'iny film iny tam'izany tadidiko tsara mihitsy ny tamy 2009 nafinaritra be anay ny film iny impiry verina nijery an'le izy ny everiko hoe fiction le izy fa tamin'ny fotoana amin'izay rehefa miverina anjery an'le izy de nisy manifestation hafahafa tamin'ny fiainako manifestation hafahafa tamin'ny fiainako averiko ihany tamin'ny alalana fijerena an'iny zavatra iny satria ao anatin'le film de misy an'le hoe raha ohatra hoe misy olona tao moa zany misy ohatra ny hoe olona hoe mpanao kolikoly meurtrier sy ny ohatran'izany de soratanao anatin'le boky zany le izy de maty le olona avy eo zany hoe ny olona tianao ho faty zany soratanao anatin'iny boky iny de rehefa niverina nijery tsy haiko hoe impito ngamba ny any efa nijery an'iny film iny de rehefa nijery an'le film de nisy olona mba nampijaly anahy tamin'ny fiainana nampalahelo anahy tamin'ny fiainana de io zay mba misy an'ity boky ty zao de ho soratako ny anaran'iny olona iny azonao ve zany efa lehibe 2009 nyresahako eto efa lehibe tamin'izany fa ohatrany hoe ozy hoe raha mba misy an'iny boky iny zao de soratako daholo re olona mampijaly anahy le olona mampijaly anahy aty ampiasana aty amin'ny stage sy ny ohatran'izany efa lehibe aho de imagine eo amin'izay arany hoe 13 ans na 12 ans na 11 ans mahita an'iny film iny averiko ihany efa lehibe efa olon-dehibe mbola nanana an'izany toe-tsainy zany hoe aiza reny misy an'iny boky iny fa raha soratako ao zao ny anarany anina de maty mety ho faty ve izy est-ce que c'est vrai
de averiko ihany imagineo hoe zazakely mahita an'iny zavatra iny film iny mbola be deaibe moa film ankoatran'iny fa ataoko hoe iny fotsiny arany fa teneniko anao ny zazakely ange a misy olona zao mijoro vavolombelona amin'ny page koa hoe ny zanany ony a rehefa avy mijery dessin animé mbola tsy resaka manga ny resahako eto fa dessin animé tokory fotsiny de nanisa hono izy roa lahy teo an-davarangana hoe 1 2 3 de taitra ny reniny hoe fa inona ny zavatra antragno inona zany nisainy zareo zany de aika izy roa lahy efa namatotra drap teo amin'ny tendany a fa andeha isaoty eo amin'le lavarangana de soa ihany zany le ray aman-dreny le reny moa zany hoe fa mon foyer de nahita an'le izy hoe ohatray reto zazy reto ke sika andeha isaoty a avy eto ambony riana hidina ary ambany ary no ny fijerevana dessin animé fotsiny tiako lazaina amintsika zany de ity a zary olon-dehibe mieritreritra hoe maniry elatra mieritreritra hoe afaka mahazo an'iny boky iny fa maika fa zazakely noho izany a mila arahana maso zareo ny zazakely a hitanao rehefa ohatra hoe manana connexion internet nareo an-trano de manamboara compte ho an'ny ankizy kely a de asivy mot de passe ny télé amin'izay izy tsy afaka mijery a contenu ho ana adulte de manaraka an'izay bloqueo daholo reny dessin animé resaka suicide resaka meurtre resaka LGBT mahatsiravina ane le izy za zao mpandeha ny ivelany fa mahatsiravina angery zareo mahita lehilahy samy lehilahy mifanoroka eny an-dalany tsy haiko nareo a fa tsika mankony a mieritreritra hoe fandrosoana fa ozy aho anatin'le izy hoe mahatsiravina ane mahita vehivavy samby vehivavy a mifanoroka mifampibatabaty tena mahatsiravina nefa ny any ivelany ihany a amin'zareo zany normal de ny tiako zaraina zany de ity a deja le firenena efa ohatran'izao a mbola ny zavatra rasy any amin'ny firenen-kafa indray ve ny alaina tahaka makaty fa tsy ny zavatra ara-panahy fa tsy ny zavatra tsara de averiko foana ihany a ara-panahy zareo ny fiainana zara miteny isan'andro atao amin'ny page hoe tsary ty andro anty a normal be raha tsary ty andro anty fa raha miteny tsika ohatran'le zazakely iny a hoe ratsy tare hony izy za aloha zany tena zay hoe ndry mampalahelo tena mampalahelo de lava be ny zavatra teneniko a za koa tsy te hiteny zavatra mihoatra satria ao koa ny mpakafy an'le hoe manga sy ny ohatran'izany a manenjika sy ny ohatran'izany a za tsy nanenjika amin'ny mpakafy manga fa le contenu ny resahako eto za olona efa nijery manga koa za koa olona efa nijery an'ireny culture sy ny sisa efa nijery a matomy teny fa ny tiako zaraina amintsika zany de ity a hoe za zany eto a marina hoe tsy namako ry mamany narovana sy ny dadany narovana averiko ihany fa mbola vomaly zao vao nahita hoe ay ve reo zany olona zany fa za zany tehiteny amintsika hoe ny olona rehefa hoetiny émotion a satria namoy zanaka iziko de mety hoe hiteny zavatra mihoatra izy mety hoe michoqué anao le izy de eto a zany de miteny anao hoe zay mihitsy ny natiorany olombelona hoe rehefa tena voadona pahoriana de mety hoe miteny mihoatra fa aza se sentir blessé non fa zareo nge ny tena blessé ao anatin'le izy zareo ny tena blessé ao anatin'le izy de noho izany a mifona amin'ny anaran' zareo a tsy namany ho aza tsy fantatra akory ny ary zareo fona amin'ny anaran' zareo raha ohatra hoe misy olona matsiaro tohana raha misy ohatra hoe mpandraraha mpanafatra an'ireny boky difinote reny any de mifona amin'zareo raha ohatra ny hoe choqué anao hoe tsy mahalafo indray zay zany satria nisy an'ity ka ty trango ty mifona ho an zareo ao anatin'le izy a mino afandray ny fifonako nareo a ao anatin'le izy hoe choqué nareo hoe zavatra tianareo ve ny ataon'olona ohatran'izany a micomprendre be anareo a fa aza diny koa nefany a fa zavatra spirituel io misy zavatra spirituel ao anatin'io misy zavatra mepita ao anatin'io jere fotsiny ange raha nijeritsika tsara zao an'le raha nijerentsika tsara zao le vidéo a tamin'ny omaly iny de raha mijery ny paozin'le chambre ny narovana fotsiny tsika de fa hitatsika hoe misy zavatra ara-panahy ato satria ty zavatra maintimainty izy de ty
ra izy tanao na ny desany ary misy ra tao anatin'le le izy teo le poster eny amin'ny rindrina zavatra ara-panahy io de ny zavatra ara-panahy ny zavatra ara-panahy tsy azo isangisangina ary zareo aza misangisangy zavatra ara-panahy zany aza misangisangy zavatra ara-panahy zany zay ny afatro tsy lava be fa de ozy aho hoe ry ray aman-dreny namana mbola mila miezaka kokoa zany tsika mbola mila miezaka kokoa zany tsika efa betsaka ny ezaka natao fa mbola mila miezaka kokoa zany tsika mila miezaka kokoa tsika de raha tanora mijery anahy amin'izao fotoan'izao de ozy aho aminao hoe ianao koa mbola mila miezaka koa mba miresaka amin'ny dada sy neny hoe inona ny zavatra mahazo anao sy ny ohatran'izany mila miezaka tsika zay ngamba ny fa miala tsiny koa amin'ny zay zavatra nyteneniko teto raha ohatra hoe misy tohanao anatin'le izy za tsy anjely akoriny ka hoe tsy isikanina ty fa ialako tsiny sahady raha ohatra hoe ny zavatra nanohana anao tao anatin'le izy de mirary soatsika rehetra mpanabe de tsy maintsy miteny mpanabe de manana andraikitra eto amin'ny firenena manana andraikitra ihany koa satria Madagasikara tany-drazantsika de averiko foana ihany Madagascar n'a pas besoin d'un nouveau président. Madagascar a besoin d'un nouveau peuple. Misy zavatra mila miova ato an-tsaintsika. Misy karazana fitsaram-bahoaka tsy tokony ataontsika ntsony aty amin'ny réseaux sociaux fa le izy mandratra ny hafa efa maratra izy mbola aratrainao ihany mino fa amafany publication atsika le hoe nandratra ny hafa reny fa fao le publication nandratra anazy reny ange tonga ny aminazy de imagineo hoe efa very zanaka izy mbola tonga koa ianao manameloka anazy fa iza moa ianao manameloka olona mbola ho tsaraintsika indray androany zay fa tsara ty androany ty